voalohany indrindra magnano fisaorananao zay nametaka fanontaniana aminay mpikarakara ny misy be trail. Izy nivolaninao teo iny andeha ny faraika amby folo magnategna zay efa ho avy ny faharoa amby folo. Fa ity zegny misy raha sy benirana loatra karaha tamin'ny taogno loatra. Voalohany le halaviran-dalana zegny nitombo, le toerana nandalovana nitombo mba hahita ho hitan'olo jiaby hasarany ty nosy be ty. Io zegny le raha voalohany any. Faharoa magnaraka eo amin'ny fandraisana anjara. 24 amby gn'olo nandray anjara. Agnisan'zegny eo amin'ny 20 eo manangy nagnano anty Lomay ty niany ty. Zava-dehibe ho anay zegny. Ary le raha sy vitan'le Lomay hoe trail de nosy be fô, fa mbola misy relais koa. Azakazaka mifampitohy fivolagnandreo izy amin'ny terme teknika. Ary misy randonnée. Le randonnée zegny de fizahana tany amin'ny fandehanana mba hahita hoe karakory moa asarany tany. Ateneniko amin'ny teny français le site de Nosy Be. Maro le raha haregna anagnatsika eto Nosy Be, izy kony mikasika le fizahantany zay. Ka magnategna zahay fa le fandalovanay eto, le fanaovanay trail eto de hampiroborobo ny fizahantany satria rahatsika malala nisy olo boka Mayotte nilomay teo, nisy olo boka La Réunion nilomay teo, misy olo aza fa tsy mivolagna agnara boka Belgique nandeha namonjy lomay aty amin'ny Nosy Be. Dikan'zegny manana maha izy azy Nosy Be ka faly sy ravo zahay nagnatanteraka an'izio. Ary sy ho tanteraka le raha izy kony tsika teto Nosy Be sy nandray anjara am'le fagnatanterahana an'izay trail de Nosy Be zay.